Alatsanainy fa 5 volana May taona 2024 manaritra ny arapa toko lasitoko vavy manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany tontolo politika no mitana ny sainy be somaro amizao indrindra fa nieny amin'ny lapany anteny mera-pirenena eny isan'ny vaovao entina amintsika amin'ny takariva izany isan'izany ihany koa ny faneho-kevitra izay nentin'ireo fifidianana samihafa teo anivon'ny lapany anteny mera-pirenena teny Tsimbazaza teny eo ihany koa ny fahavitan'ny famondram-pahefana eo anivon'ny komandany gendarmerie pirenena vaovao sy ny teo aloha akoatra izay ny zava-misy eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony eny avodivorona eny tontolo politika aloha manamafy ny fitsipahan'ny fifidianana ny birao maritra vaovao eny anivon'ny anteny mera-pirenena Ramatoa Christine Razanamahasoa tonga teny anivon'ny biraon'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalapan'irenina tokoa ny tenany notronon'ireo solombavam-bahoaka miara-dia amin'ny vola ravaovy Tsirakotorsona nangona ravaovy momba an'izay. Nametraka fitarainana teo anivon'ny fitsarana avy momba lalampandrenana ny solombavam-bahoaka mapara tarihan Ramatoa Christine Razanamahasoa nanamafy izy ireo fa tsy manaraka ny lalampandrenana amin'ny fivoriana tsara-potoana ny anteny mera-pirenena ary ny fifidianana izay nitanterahana ny sabotsy lasa teo. Tao anatin'ny fitarainana napetraky ny solombavam-bahoaka mapara ny tokony hanaovan'ny HCC ny fanamariana na ny manaraka ny lalampandrenana contrôle de constitutionnalité ny fihetsoana ny didim-panjakana mampiantso fivoriana tsara-potoana ny anteny mera-pirenena izay mivoaka ny zoma 2 May lasa teo. Tsy manan-kery aminay zany ilay fifidianana le hoe misy membre de bureau permanent vaovao tsy manan-kery aty aminay le izy responsable aminay satria izay mahita maro ny fanitsakotsahana ny procédure na mikasika ny règlement intérieur ny lalàna. Tsy tanteraka fifamondram-pahefana ndraiky izany. Zahay mampiditra an'ity requête-nay ity dia ho hitanay satria aminay io zahay tsy manan-kery aminay le tsy miatraiky aminay le fifidianana nataotao. Ramatoa Christine Razanamahasoa izay tsy nanao famondram-pahefana androany nilaza kosa izy sy ny solombavam-bahoaka miara-dia aminy fa ho tonga eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza amin'ny fisokafan'ny fivoriana ara-potoana ny anteny mera-pirenena. Anao fanambarana ny député Rosy Rapitso alohan'ny fivoriana ka manasa anareo député Rosy sy fikambanana miaraka aminy tsy mapara anao ny azy fa ny amanokana zany ikeny Rapitso alohan'ny fivoriana Tsimbazaza anao pointage fotsiny dia miverina amin'ny resaka aminareo anao ny déclaration anao manokana. Arak'izany dia afana ny fisokafan'ny fivoriana ara-potoana ny anteny mera-pirenena anao fanambarana ireo solombavam-bahoaka mapara miara-dia amin'ny Ramatoa Christine Razanamahasoa Rapitso talata 9 May.